Ho aminareo rehetra ny ravana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana antsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Manonona koa ny fiarabana ny mpikambana ao anatin'ny sampana kristianina tanora zokiny ity fotoana ity. Ao amin'ny Galatiana toko 7 no iarahantsika mandritra ny afatr'Andriamanitra. Galatiana toko 7 arak'izay voalahatra tao amin'ny perikopa efa novakina raha teo dia ny andiny ny 5:20 hatramin'ny 9:20. Galatiana toko 7 ny andiny 5:20 hatramin'ny 9:20. Manorina ny fanekeny ny tompo. Ny boky ny Galatiana dia ampianarana ny fiangonana tao Galatia, ampitaina amintsika kristianina mandraka ankehitriny koa ny fiorenana mafy amin'ny finoanan Jesosy Kristy izay ihany mahavonjy sy andraisana famelan-keloka. Ny finoana no mahavonjy sy manamarina antsika. Ireo mponina tao Galatia dia frantsay izay ny findramonina, ary tsy hoe izy ihany ny mponina tao Galatia fa nisy olom-pirenena hafa koa toy ny jiosy sy ny grika tao. Fa niavaka izy ireo satria niezaka nanitatra ny faritany nonenany na hery anady. Fa izay nampiavaka ny Galatiana koa dia izy mora mandray zavatra vaovao ka manary ny teo aloha. Galatiana dia tia vao mandray zavatra vaovao dia manary izay teo aloha. Manorina ny fanekeny ny tompo izay tarianantsika dia ireto anankiroa ireto. Manorina ny fanekeny ny tompo, fanekena tsy azo ampiana. Ary ny faharoa, manorina ny fanekeny ny tompo, fanekena tsy azo ovaina. Tsy ampiana, tsy ovaina ny fanekena naory ny tompo. Manorina ny fanekena tsy azo ampiana ny tompo. Ao amin'ny andininy 5:20 sy 6:20 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona aho, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany azy, rehefa vita mafy dia tsy fanao no manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny tarana no ilazany ny teny fikasana, tsy ilazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray ary ho an'ny taranaka ao, dia Kristy izany. Fanekena tsy azo tsoahana, tsy azo ampiana ny fanekena naorin'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama, arahany teny fikasana hoe ny taranaka ao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Manondro an'i Kristy izany ho ny fampianarany Paoly ato amin'izao andininy manonantsika izao. Fanekena tsy ampiana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika. Ametrahany teny fikasana hoe Kristy no hitahiana ny firenena rehetra. Izany hoe ilay fanekena omban'ny teny fikasana ilazana fa Kristy no hitahiana ny firenena rehetra dia tsy azo ampiana zavatra hafa. Hoy Paul raha misarika ny sain'ny Galatiana sy isika mpamaky koa ao amin'ny toko 1:9 sy ny toko 7:1 hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny tompo, gaga aho raha nifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Raha toy izany eo amin'ny 9 dia manao hoe: fa na izahay na anjely avy any an-danitra azy
no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notoriana taminareo aoka ho voaoziny izy. Izay ilay toko voalohany. Fa ny toko fahatelo dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: ry Galatiana dala, iza no nanimba anareo kanefa teo masonareo indrindra no nanehoana marimarina ny Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Zao ihany no tiako holazainareo amiko: moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia hatanteraka amin'ny nofo va ankehitriny? Izany ilay fanamariana entin'ny Paoly raha manoratra ho an'ireto kristianina tany Galatia izy. Ambarany hoe gaga mihitsy fa maninona nareo malaky mifindra toy izao, miala amin'ny filazantsara notoriana taminareo. Lazaiko anareo fa na anjely aza avy any an-danitra no hitory filazantsara hafa afa-tsy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana, aoka ho voaoziny izy. Ny toko fahatelo dia miteny hoe ry Galatiana dala, aza pipina ny amin'ny lalàna, aza sina fanampiny arak'izay nanafian'ny olona nareo tonga ny sokosoko tao amin'ny fiangonana, ny fanekena efa vita tao amin'ny Kristy. Ao amin'ny sehitry ny fitsarana ry havana, misy olona manao hoe mba hovaina kely ny anarako, mangataka novanarana. Rehefa vita ny fitsarana, fangatana fanovananarana, dia mivoaka ny didy fa rakoto dia ny ovanarana hoe rakoton-drasoa ohatra. Dia apetraka ao amin'ny taratasy ara-panjakana milaza ny kopia nahaterahana koto ny filazana hoe soratra antsisiny araka ny didy nivoaka tamin'izao dia lasa rakoton-drasoa irakoto. Fa ato amin'ny soratra masina, Paoly dia miteny hoe tsy azo tsoahana na ampiana ny fanekena efa vita. Rehefa Kristy ampy izay. Rehefa ao ny hitahiana ny firenena rehetra, aza mamorona zavatra fanampiny. Dia mahazatra koa eny amin'ny fiarahamonina eny mahita hoe fahita lavitra plus, karazana bonbon, manteau plus, dia plus. Fanampiny. Manjary manafika ny toe-tsain'ny zanak'olombelona, kristianina azy zany. Dia ohatrany tsy afa-po no hoe Kristy ihany. Izay ilay hira 420 Jesoa irery ihany no ivavahana. Filazantsara nentin'ireo mpanompo notoriana taminao. Tsy ampy izany, andao ampiana kely, tsy ry havana. Tsy azo asiana soratra antsisiny ny fanekena nataon'Andriamanitra milaza fa Jesosy Kristy no famonjena ho antsika. Ampy ny finoana azy hiantoka ny famonjena ho azy ho anao. Tsy azo ampiana zavatra hafa i Jesosy Kristy tovanana kely, lalàna tahak'izao na tahak'izao. Tsia, ampy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Manazava ny mpanoratra eo amin'ny 9:7. Inona ny antony ilana ny lalàna? Hoy izy amin'ny anaran'ny Tompo: inona ary ny lalàna? Manampy noho ny fahadisoana izy ambara-piavy ny taranaka izay nomena ny teny fikasana ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana izany. Ny lalàna tsy hoe anampiana ny Jesosy hatanteraka famonjena, fa anampiana antsika kosa halala fa tena mpanota isika ary mila famonjena. Apetraka ny hoe aza mangalatra mba halalanao raha nandika ny didiro ianao fa mpanota ianao ka tsy afabela, mila ny Jesosy hamonjy ianao. Amin'izao karem'izao ary havana dia tsarovy fa ampahafantarina antsika ny mahampanota antsika, dradradradraina koa ny mahampamonjy an'i Kristy ary izy irery ihany no mamonjy. Tsy ny fiazakazahanao hantanteraka ny lalàna no famonjena, fa i Jesosy Kristy idododonao, andoleanao, anetrenao tena, ilazanao hoe diovy ao Jesosy. Zay ny karemy. Tsy ampiana ilay fanekena vita tao amin'ny Jesosy Kristy miantoka ny famonjena antsika mpanota.
raisondray zany avaozindray ny fanekenao an'izany antoka lehibe dia Jesosy Kristy ho famonjena izany. Fa ny faharoa manorina ny fanekeny ny tompo, ilay fanekena tsy azo ovaina. Tsy hoe tsy azo ampiana ihany, fa tsy azo ovaina koa ny fanekena naorin'ny tompo. Araka ny voalaza teo dia tia vao ny Galatiana. Faly ery izy rehefa mamaky ny toko voalohany sika, dia tena noraisin'ny mponina tao Galatia tamin'ny fifaliana ny filazantsara izay nitorian'i Paoly satria zavatra vaovao. Fa nahaliana azy ireo koa ireo nentin'ny mpampianatra santoka izay nanindry ary nanilika ny amin'ny filazantsara ny Kristy. Rehefa mamaky ny boky ny Galatiana mantsy sika dia tsy hoe Jesosy Kristy ampiana lalàna fotsiny, fa nisy koa fampianarana hoe avela ho any Jesosy, fa ny lalàna no arangaranga ka tsy voavonjy ny olona raha tsy forana aloha. Izay avela ho any amin'ny Jesosy, fa ity ny tena manan-kery, ny famorana. Tsisy dikan'izay finoanan'i Jesosy dia nisy ny rona tamin'izany fampianarana tsy izy zany. Nesorina ny fahamarinana ny filazantsara Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ary dia napetraka hanoro izany ny raharahany famorana. Ry havana malala, ny fanovana ny amin'ny Jesosy Kristy any mitondra famonjena dia lavy ny filazantsara. Fanekena tsy azo ovaina i Jesosy Kristy nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Mahafinaritra ny mandre kristianina hoe rehefa nandre ny filazantsara izy dia nandray an'i Jesosy ka miorina ary mitombo ao anatin'ny fiangonana. Fa eny koa ny hoe nandray fampianarana avy amin'ny fahitalavitra na tamin'ny fampelezam-peo dia mirona, tsy miorina fa mirona any amin'izany fampianarana izany. Vaovao ndraiko nivadika aloha hivavaka sabotsy tsy mety hono le alahady, nandrendray zavatra vaovao tsy mety hono ny batisa mbola kely, andondray ho any amin'ny lehibe mbola izy koa anaraka eo tsy mety hono mivavaka sabotsy na lahady, fa alarobia zay le hoe manangana sekta. Zavatra vaovao foana ny mahaliana ny olona sasany dia elana ny teo aloha tsy miorina. Ary ny tena manahirana koa dia ny mahafantatra hoe io misy olona milaza fa miorina tsara ao amin'i Jesosy izy, nefa manimbina kely amin'ny fampianarana hafa ary ankoatra ny fivavahana kristianina. Miatrika ny taom-baovao malagasy ny sasany amintsika, raha dia mbola hidikevitra aza ny anatanteran'izany hoe rapitso rafaka pitso amin'ny volana novambra. Ny mahagaga dia misy olona mitandahatra maninona maka ny fitaovam-pidiovana mialoha ny hiatrehana ny taom-baovao malagasy. Za aloha mba nijerijery ihany hoe sao dia misy mpandray ao isotry reto olona milahatra reto. Raidraisina tahaka izany, manana hoe totany ela angamba ny fanarahana an'izany fomba izany, saingy foazina ka tao vaovao indray dia manitona ny olona. Fa aiza ny herindrany Kristy nanadio anao, hoy ny mpanazava ny fomba malagasy amin'izany fanadiovana izany hoe raha nisy na aretina mafy nahazo anao zany tamin'ny taona iny ho tonga ny taom-baovao malagasy dia mila midio anao. Raha nisy lololony lolo-po ao anatinao dia mila milahatra ianao maka nyreto fitaovan'reto dia manao ny fanadiovana vao miatrika ny taom-baovao malagasy. Fomba malagasy zany. Fa mihoatra an'izany koa ny fomba kristianina amin'izao vanim-potoana ny karimy izao, fanesorana eo anatrehan'ny tompo, fanekena ho diovin'ny tompo amin'ny lolo-po mitady direkta pisaka, mifankahalala mitady akalaka ao am-ponao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy azo ovaina ny fanekena naorin'ny tompo. Izay mitady hisosoka
eo anoloan'izany nanaraka ty aoriana dia tsy izy Jisoa irery ihany manora ny fanekeny tao amin'i Jesosy Kristy ny tompo tsy miova ary tsy azo ovaina izany manora ny fanekeny tao amin'i Jesosy Kristy ny tompo tsy miova ary tsy azo ampina izany tandremo ny fampianarana rahanao ndra ho anampy ny amin'ny Jesosy Kristy tandremo ny fampianarana rahanao ndra ho anova ny finoanao an'i Jesosy dia hoy ny soratra masina amin'ny tanora zokiny hoe mba tsy hoe ry tanora zokiny adala tsia fa mba ho tanora zokiny feno fahendrena miorina tsara amin'ny finoana ny Jesosy irery ihany tsy ampiana tsy hovaina ianareo anio aritra mandrakizay ndeha isika iombom-peo amin'ny Paoly apôstôly araky ny Korintianina 2:2 manao hoe fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famantarana ny maha-kristianina sy anao ny finoana ny Jesosy Kristy tsisy fanampiny tsy azo ovaina indrindra izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Amen.